Manolotra ny arahaba klasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany somaro fohifohy ny fampahalalam-baovao amin'ny tian'io ity satria rehefa avy eo amin'ny valora alina dia anaraka ny lalao ara-pirahalaina voalohany ohatra ny bareny Madagasikara isika ao anatin'ny fenêtre FIFA eo amin'ny Lion de l'Atlas marocaine ao amin'ny complexe sportif any Moulay Abdellah any Rabat any Maroc ny bareny Madagasikara rehefa avy eo amin'ny valora alina izay. Ankoatra ny lalao an'io dia mbola hiatrika lalao ara-pirahalaina faharoa ho fanomanana ny fifanitsanana amin'ny CAN 2027 ny amin'ny alatsinainy valo jona izao ihany koa ny ekipa pirenena malagasy ifandona amin'ny Uganda ao amin'ny Grand Stade ny Marrakech. Ireo lalao rehetra ireo izay hoarahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy mazava ho azy ny fitondrana fanavaozana no anisan'ny nanao ny ezaka nahazoana ny sary sy ny feo ny lalao izay iaona ny bareny Madagasikara sy Maroc sy ny lalao hafa amin'ny valojona izao zany. Fa mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mirongatra be amin'izao fotoana izao ity resaka fakana-keriny olona manana toetena varira ity. Misy ny mivoy fa ilaina amin'ny fitrandrana renan-kibon'ny tany ireny olona manana toetena varira ireny no disony teo anivon'ny ministeran'ny renan-kibon'ny tany zany ary namafisina fa finonom-pona ihany ka hanentanana ny olona tsy hanaonao foana. Fanampanazavana. Ny ministerany ary misahana ny renan-kibon'ny tany dia manao izao fanambarana izao satria araka ny hitanay eny amin'ny tambajotra serasera isan-karazany dia misy zavatra mitranga hoe manao sorona sy mamono ny zaza manana toetena varira mba hahazoana vato sarobidy na volamena na koa hoe mercure mba hananana harena aingana dinagana. Zay eto dia manambara fa tsy misy ifandraisany mihitsy ny hahitana sy na ivoahan'ireny otrikaireny avy any ambanin'ny tany amin'ny famonoana sy na fanaovana sorona ny zaza manana toetena varira. Voaporofo ara-tsiantifika tanteraka fa ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fahalalana aran-tsiantifika no entina mahita ny arenan-kibon'ny tany fa tsy misy ifandraisany velively amin'ny famonoana na fakana-keriny na fanaovana sorona ireo olona manana toetena varira. Fa andray fepetra entitra amin'ireo olona tratra amin'ity resaka fakana-keriny olona varira ity ny fanjakana amin'izao fotoana izao araka ny toromarika avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Randrenirina. Maromaro ny ministera voakasika izany sy ireo sampandraram-panjakana samihafa nanao fanambarana ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina mikasika izay. Sy tompoko vavy manoloana ireo tranga herisetra ny sesisesy izay nianjady tamin'ireo olona manana toetena varira dia maneho ny alahelo sy ny fiaraha-miory amin'ny fianakavianany aram-boina ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina. Amin'ny maha ministera piahy ireo olona marefo ny ministeran'ny mponina dia nandray ireto fepetra ireto avy hatrany araka ny toromarika ny filohan'ny fanavaozana. Voalohany, nomena toromarika ireo taleparitry ny mponina sy ny firaisankina manerana ny nosy mba hanetsehina avy hatrany tsy misy hatakandro ny tambazotra fiarovana ny ankizy na ny RPE réseau de la protection de l'enfant izay ahitana ny mpitandro filaminana ny eo anivon'ny fitsarana ireo tompona andraikitsy misahana ny fahasalamana ny fokotany sy ireo maro tsy voatanisa ary ireo vondron'olona ifotony. Faharoa, tsara ny mampafantatra fa efa misy ny votoerana izay afaka handraisana ireo olona varira raha misy ny amehana sy ny fahatahorana ny ainy. Izany votoerana izany dia hita eo anivon'ny fitalevam-paritsy ny mponina sy ny firaisankina manerana ny nosy ary iaraha miasa hatrany amin'ny mpitandro filaminana ny polisy sy ny zandaro. Hamafisina ny fanohanana ireo votoerana manokana izay mandray an-tanana ireo olona varira. Tsara ihany koa ny mampafantatra fa efa misy ny laharana maitso 147 izay azo antsoina maimaim-pona ahafahan'ny olo-pirenena rehetra mitatitra sy mitoroka ireo tranga mampiahiahy na herisetra atao amin'ny ankizy sy ireo olona manana toetena varira. Manoloana ireo finonom-pona mikasika ny olona varira dia hamafisina ny paikady amin'ny alalan'ny fanentanana sy ny fampahafantarana isa-paritra
ny ministeran'ny mponina izay arahana amin'ireo sojabe ray aman-dreny ara-drazana ray aman-dreny an-tanàna ary ireo manam-pahefana isa-sokajiny eny fotony. Eto dia tsara ny manamarika fa olombelona mitovy amin'ny rehetra ny olona manana toe-tena varira ka arovany lalàna ary manana zo hiaina ampilaminana. Eto ampamaranana dia manamafy sy miantso ny firaisan-kinany tsirairay ho fiarovana ireo olona manana toe-tena varira ny fitondram-panjakana tarihiny filohan'ny fanaovaozana. Ministeran'ny mponina miasa sy manakaiky ny vahoaka mandrakariva. Mankatsitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Raha tsivina tokoa mantsy dia vao tamin'ny farany herinandro teo no nisy ilay zazalahy kely varira izay nisy nakankeriny ary hita faty tapadoha tany amin'ny faritra Atsimo iny. Vao maly ihany koa dia mbola nisy zazakely iray ihany koa nisy nakankeriny ary mbola tsy hita hatramin'izao. Mikasika ny famahanan'ny olana amin'ny resaka délestage dia nanainga androany niala avy teny ambony manambola ireo vondrona mpiary herinaratra misa 8 manana tanjaka mitotaly 104 kilowatt ho an'ny Antsiranana. Tsy ny andrela fa taorian'ny tafatafa nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrenirina Mikael izay nanambarany ny andefasana milina mpiary herinaratra ny Antsiranana dia nanatanteraka niraka avy hatrany ny ministerany angovo sy ny jirama. Azo antoka fa mahany olany délestage ao Antsiranana ny fahatongavany ireto milina ireto izay vinavinaina ho tonga ato anatin'ny 3 ka hatramin'ny 4 andro. Efa miaraka amin'ireo milina ireo raha teo ny fitaovana rehetra ampandehanana azy. Tetikasa izay tafiditra amin'ny fanatsarana ny tolotra omenan'ny mpanjifa sy hanomezana ny malagasy ny zo fototra ilainy amin'ny fiainana andavanandro. Izao tetikasa fanapariahana vondrona mpiary herinaratra ataon'ny fitondrana fanavaozana izao. Iveranantsika ny resaka fanatanjahantena lalao 4 no nataon'ny Ankoay omaly roa avy isaky ny sokajy saingy resy avokoa ny ekipa pirenena malagasy tao anatin'ny dinga mpifanitsanana amin'ny fiatrena ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny basket 3x3 izay atao any Varsovie any Pologne amin'izao fotoana izao. Mitoy an'io izay dinga ny fifanitsanana izay hitondra amintsika ny famitinana ireo lalao nataon'ny Ankoay ireo lalao 4 zany Griffith Nabakulnyena. Wide to the left and right on cue. You called her out. Ny ekipany Azerbaijan no nandresy ny Ankoay vehivavy tamin'ny lalao voalohany. Hatrany amin'ny minitra fahavalo no nitarika tamin'isa 2 iray isika malagasy saingy resy tamin'isa 1:20 tao anatin'izao fidinan'ny tompon-daka eran-tany basket lalaovin'olona 3 izao. The Gascar strike right back. Gerchin moving right, using the Talinga screen, but she lost her handle on it. Mbola elanelanisa 10 indray no nandreseny Pologne ny Madagasikara teo amin'ny lalao faharoa nataony Ankoay vehivavy hatrany. Couple of times, but he does not forget the tip. Nanao zay ho afany kosa tetsy ankilany ny ekipandriely ho an'ny sokajy lehilahy saingy tsy nahita mangirana tao anatiny fidirana eo amin'ny fifaninanana. Resy ny Autriche tamin'isa 20:15. Arnaud, nice move. Mbola nanao sarotra ihany koa ny lalao faharoa ho an'ny sokajy lehilahy. Oh, nice pass. Nanolona ny ekipa serba izay sangany maneran-tany 1:4 no niafarany lalao. Tsy mora araka izany ny lalao roa ambiny ataon'ny Ankoay ao anatin'ny azakazaky ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho an'ity taranja basket lalaovin'olona 3 ity izay amaritra ny fitohizany dingana eo amin'ny fifaninana. 21-14, they get it done well before the limit. Marina ihany fa mandeha mivantana eto amin'ny televiziona malagasy ny lalao izay andraisan'ny ekipa pirenena Ankoay anjara ao anatin'ity fifaninanana ny fiadinan'ny amboara eran-tany amin'ny taranja basketball 3x3 ity noho ny fiara-miasan'ny ORTM sy ny fitondram-panjakana amin'izao. Fa betsaka ireo mpianatra no tsy mahasamy toroka ny herisetra ranofo mahazo azy
any an-tsekoly tranga izay misy eto amintsika ary eny amin'ny anjery manontolo no tena ahitana betsaka azy. Mila mafisina araka izany ny fampahalalana ireo mpianatra fa azo atao tsara ny mitoroka ireo tompon'antoka amin'izay resaka fanararaotana ara-nofo izay. Priska Rakotonandrasana, Andra Jonarvao. Zava-misy ary tsy takona afenina ny fisian'ny herisetra ara-nofo mitranga eny an-tsekoly. Saika ahitana izany tranga izany avokoa ny ambaratonga rehetra ary matetika tsy samy mitoroka ireo izay arana izay herisetra ara-nofo izay noho ny tahotra. Raha ny atao tanisa voarainay aloha zao dia manodidina valo arivo eo ny mpianatra iaran'izany herisetra izany raha faritra 5 no nanadihadiana an'izay farany. Dia eo anivon'ny université kosa 330 no nanamarina fa iaran'izany corruption sexuelle izany. Mikarakara hetsika fanentanana hisorohana ny herisetra ara-nofo mety hitranga eny an-tsekoly araka izany ny sampam-pianarana AFR-monina ety amin'ny université Antananarivo sy ny Balika Education. Anafonana an'izay aloha anisan'izany ty hetsika karakarainay eto ty mahakasika ny violence sexuelle mba iorientena ny ankizy rehetra hoe misy ONG maro association maro afaka natonana satria tena maro amin'izy ireo no tsy samy toroka fa miavokafina dia nefa avy eo lasa miteraka voka-dratsy ho azy le izy. Ny FTB andrasana moa amin'ity fiaonana ity dia rahantsika malala fa raha eo anivony ny sehatra ny fanabazana manokana dia tsy afa-misaraka amin'ny kalitaon'ny fanabeazana ny fiarovana ny ankizy sy ny tanora satria sarotra ho an'ny tanora sy ny ankizy ny mianatra raha ohatra izy ka ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny orooro eny ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana mihitsy dia izay zavatra izay no hoe mila arovana ny maha-olombelona andro tanora sy ny ankizy ireo. Mitondra ny anjara birikiny amin'ny ady amin'ny herisetra mety hitranga eny an-tsekoly ireo mpianatra mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny zana-tsehatra fiarahamonina. Ny anjara biriky hoentinay atao amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo dia ao anatin'izany ny fanentanana ny olona amin'ilay herisetra izay. Ao anatin'izany ny fitetezana an'ireny sekoly ny eny amin'ny fiarahamonina ihany koa mampilatsaka sitrapo anay dia eny amin'ny fiarahamonina izany no misy aranay bebe kokoa anentanana an'izy ireo sy ampahafantarana an'izy ireo ny mombamomba ny herisetra sy ny zavatra mety hiseho anatin'izay herisetra izay. Tonga marobe namaly ny antso tamin'ity hetsika itimo ny mpianatry université Antananarivo saika hita tetỳ avokoa ireo departemanta sy rafitra samihafa miaro ny zon'olombelona ary ireo ONG miady amin'ny herisetra. Efa fotoana fananganan-tsaina izao an'ny isa tokantrano antsika malagasy nanomboka omaly iray jona ary mandritra ity volana jona iray manontolo ity izay hanamariantsika ny fetin'ny niverenan'ny fahaleovantena sy ny nijoroan'ny folonda malagasy. Efa hita eny rehetra eny ihany koa ny mpivarotra saina amin'izao fotoana izao. Keita Revila, Fanir Kely. Mbola vitsy ireo tokantrano no maresika manangana sainam-pirenena raha tamin'ity andro faharoa ny volana jona ity tsikaritra fa tsy nahitana sainam-pirenena nitsangana firy ireo toerana nandalovanay toy ny teo Toisoraka, Anosy, Andrevanambojanahary, Agadibahoaka ary Tsimbazaza. Mbola tsy maro ihany koa ireo mpividy sainam-pirenena hatreto ho ireo mpivarotra senjanay teto Analakely sy ny manodidina. Voandro amitsy zao mivarotra amin'izao. Mbola tsy maiky an'izany le olona ohatra mbola tsisy mividy. Mbola voanakoroa zao lafika hatramin'ny maraina. Ohatriny zany zao fidina saina anankiray dia raha amin'ny misy samy manana ny vidiny zao, misy moyenne zao amidy 7,000, lengeza amidy arakaraka, misy ray alina, misy roa alina, misy 5,000 sy roa alina. Manomboka aminao tsina ny vidina saina anareo? Tony zao arakaraka ny angalana anazy. Amidy ohatsina zao tony zao? Eny zao amidy 500 ary le lehibe ohatsina? Misy 50 dia 75. Dia 3,000 miarakaraka ny engeza.
amin'ny lapantanana dia tanjomana no mikavaka dia mbola tsy tena nalafito sanasotizmareo anankitelo efatra ohatrohatran'izay dia vidy moa arakaraka ny vidy misy lengeza 2 alina misy 5 ray alina arakaraka tonga zao le 5,000 raha fahitana anazy client natako zay olona tanora ve sa hoe olona fampalehibe presque ny tena maka anazy aloha zany izy tsy mifidy hoe tanora ana fa rehefa misy mantany dia naty varotra izy dia masantra izy moa dia mandeha moa tsy nafa izy efa vidiny izy zany mivarotra lakely mavidina sa mandendeha misy mankana lakely maketana lakely dia beoririka andravangy mamasina anosy amin'ny ankapobeny tembodareo mpanjakana hatreto no hita manangana sainam-pirenena amin'izao fanomboany volana jona izao. raha ny vaovao voarainay vao zao eto amin'ny televiziona malagasy moa dia fantatra fa efa hita somatsara ilay zazakely varira zazavavikely 3 taona izay nisy nakankeriny tany Beroro Omaly. Nisy ny fiaramiasa teo amin'ny zandary sy ny fokon'olona nahitana somatsara ity zazakely varira ity. Tarika anisan'ny andrarezin'ny mozika rock eto Madagasikara ny tarika kika 7 lahy izy ireo no mandrafitra ny tarika izay sady mpitendry no mpira ihany koa ary mpamorona ao anatin'ny tarika. Anamarika ny faha-70 taonany ny tarika amin'ity taona ity seho Koavambe no sady ivon'ny fankalazana no atao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena amin'ny alahady 7 jona izao. Mirandry Anjafy sy Roger Andriamanalina. Ny taona 1996 niteraka ny tarika kika iray tamin'ireo namorona azy Johnny. Zay moa ray tanàna ihany za zao sy bita ny tanatin'izany nisy ny sariment lalahy koa dia andaotsika amorona ao atsika dia lasa namorona ao anay dia nitady inona ny atao anaran'ilay tarika dia izay zavatra mba ohatrany hoe tadiavina anarana hoe mba tsy dia manaitra ilay anarana nefa hoe ilay zavatra ho foronina ilay hira ho ampitaina amin'ny olona dia aloha atao hoe kika. Taorian'izay dia lasa andraresin'ny roka malagasy mitarika kika. Raha nataonay mozika roka tsy mitovy amin'ny idole hoe ny anglisy moa zany mba tena mba tianay ny amerikanina ny anglisy indrindrindrindra fa tena nataonay roka amin'ny eritreretinay azy. Sady mpamorona no mpihira ireo mpikambana 7 mandrafitra ny tarika kika. Mandidina 9 amin'izao fotoana izao ny hirany anisan'ny tena fantatra tao anatin'ireny ohatra ny atolotra anao lasy ilay mahantra ity faran'izay mitantara ny zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina. Hiakatra amin'ny ambony nanomboka teo misy natory amin'ny sisin'ny arabe dia mijery an'izay dia mifohy izy maraina dia eo ihany tontolo ny andro hoe alina ny andro mifohy maraina eo ihany dia izay no nahatonga an'ireo namorona an'ireo ilay mahantra. Efa anjato n'ireo fampisehoana nataon'ny tarika kika tao anatin'izay 70 taona izay. Namariana ny 70 taona dia efa nisy ny fitetezana faritra vitsivitsy nataony fa ny eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena no ivon'ny fankalazana ny alahady 7 volana jiona amin'ny 2:20 minitra ka hampanohana ofisialy ao anatin'izany ny RTL Madagasikara. Mifarana eto ny fampalalam-baovao tsy aivina ihany fa ho arahintsika
aorian'izao vaovao tsara izao avy hatrany ny lalao ara-piralahiana voalohany izay hatrehany pareny Madagasikara hifanandrinany amin'ny Maroc anatin'ny fenêtre FIFA tsara mariana ihany koa fa ny fitondrana fanavoazana no nanao ny ezaka rehetra mba ahafahantsika malagasy manaraka mivantana izay lalaony Bahre sy Maroc ho atao any Maroc izay zava-dehibe ny fanohanana ny ekipa pirenetsika alefa Barea alefa ihany koa ankoay amin'ny fifananana izay atrehan'izy ireo any Pologne amin'ny taranja basketball fiadiana ny amboarany basketball amin'ny sokajy 3x3 izany dia izay ankora mamarina fampalalam-baovao ankasitrahansika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrahany ihany koa ny ekipa ny aranana tontosa rahampitso indray mirary sorto klasy toboko vavy